Ito a Sainte-Marie moa zany tsika zao ny avitokana ny lay église voalohany église katolika voalohany teto Madagasikara dia nanomboka ihany koa ny fomba ofisialy ny fanamboarana ny lalana lasa aéroport international zao Sainte-Marie dia anisan'ny circuit izay fitsidiana aseho amin'ny vahoaka zany zao tena mpizahatany zao toerana letsika zao dia ato zany cimetière des pirates tantara moa zany dia misy pirate izay manao ny asa ratsin'izy ireo taty amin'ny océan Indiana manafika tany amin'ny La Réunion sy manodidina rehetra dia teto Sainte-Marie sy fifatrahany izy ireo zany dia efa maty izy ireo dia tato amin'ity toerana ity no milevina dia izay zany no jerevantsika satria ao anatin'ny circuit sy tantara firenena daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia patrimoine national koa zany izy ity dia izay no jerevantsika za vao sambany sy vao voalohany ihany koa no hijery an'izao site zao dia ampitiavana ihany koa no ahafahantsika rehetrarehetra izay mijery eto manaraka an'izany mitsidika salama ianao mitsidika an'izany cimetière des pirates zany. Mali mandray anao miarabanao iamanao zany isan'ny ambaradera efatra zay namboariny ity daholo eto tsika no hiakatra makao amin'ny cimetière des pirates miarabanao dia tsy patrimoine tapatsika no zany dia lasitsika miarabanao rehetra mahafinaritra. Merci beaucoup. Merci madame Nika. Zay zany angalasika ny cimetière des pirates saka koa ny sorta tananao Ya, faly mandray anao eto ampitiavana Andriamatoa Filoha manohy an'izao fitsidiana sy fitokanana foto-drafitr'asa samihafa izao. Ny toerana misy atsika eto indray araka ny efa nazavainao teo dia cimetière des pirates. Ity toerana ity zany dia iray amin'ireo patrimoine national na rembako-pirenena izay no avosintsika na renitsika ao anatiny hoe mba ahafahana mampiroborobo ny fizahantany. Ny fizahantany moa dia tsy efa misaraka amin'ny kolontsaina Andriamatoa Filoha dia izay no mahatonga ny hoe raha eto Sainte-Marie dia saika toerana manatantara patrimoine national avokoa no tafiditra ao anatin'ny produit touristique. Dia eto amin'ity toerana izay misy atsika ity zany no iray amin'ireo patrimoine national ao anatin'ny didim-panjakana tamin'ny taona 1770 na 1978 nampidirana azy ao anatin'izay
classement ny patrimoine national izay ny zavatra otokanantsika zany andre matofilo dia ilay circuit antsoina hoe Pirate Island zany hoe l'île aux pirates satria araka ny teneninao teo dia tena nanamarika an'ity tanàna ny Sainte Marie ity ny fivezivezen'ireo pirate vahiny zany tamin'ny fotoan'androny teto ny toerana ny tsoahany faran'izy ireo rehefa avy any Île Bourbon na La Réunion moa zany sy manodidina andramasimbe indianina izy ireo ny ao anatiny izay circuit Pirate Island zay zany nany hoe île aux pirates dia ity misy atsika ity cimetière des pirates ihany koa ry hitantsika iry l'île aux Forbon izay misy tour zany hoe toerana ahafahana mitazana 360 degré zay no ilazana azy hitantsika eo moa zany izy io dia ny église catholique izay tafiditra ao anatin'ny rembako-pirenena ihany koa ka ao anatin'izay circuit azavaintsika izay avytavao azy moa zany ny île aux Madame ry apita iry izay efa hitantsika teo ao anatin'ny patrimoine national ihany koa izay toerana vitsivitsy zay zany no amarembako azy dia ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no nanavao azy mbola fiaraha-miasantsika tamin'ny pic ihany moa anatin'ny pic 2 et corridor araka nefa no azavaina teo dia ny fandehany zany andre matofilo ny mpizahantany zany miainga eo amin'ny office du tourisme ry Abarasoa zay nasiana fanamboarana ihany koa dia izay fiodinana rehetra izay mandeha lakana mandeha na afaka mandeha fiara ihany koa variam-badika zany izay circuit rehetra izay zany tafiditra ao anatin'le circuit Pirate Island zay tokanantsika zao araka nefa no azavaina teo zany sy anaovana an'izay fanavozana izay antonany maro tsy misy loatra fanavozana ary tsy misy implication amin'ny fanjakana mihitsy ka ohatrany hoe samy nanao an'izay noheveriny hoe nety zany reo mpiseradina ny guide teto hatramin'izay fa izao amin'ny fotoana hitondranao zao andre matofilo vao nanomboka ohatrany hoe nanao fampanaraha-penitra zany tsika mba hoe mendrika hisarihana mpizahantany izay lafo ny kolotsaina izay zany hoe ny kolotsaintsika izay tena manan-karena ary mbakoka no hisarihantsika zany andreo mpizahantany na ny touriste na ny avy eto an-toerana na ny avy any avelany ihany koa mba ho avy hitsikian'izany nosiny Sainte Marie zany misy circuit anankiroa raha ohatra zavaiko vetivety ny circuit terrain moa no filaza zany hoe mandeha amin'ny lalana zany fa tsy mandeha amin'ny sambo na amin'ny vedette ohatra nataontsika teo dia miainga ao amin'ny office du tourisme eto Sainte Marie dia mandalo amin'ny pavé du vieux port dia île aux Madame araka nefa nazavaiko tery teo dia ny terrain Iquois digue Mangrove cimetière des pirates ty misy atsika ity dia île aux Forbon ary mifarana amin'ny fiangonana katolika ambody fotatra izay vao notokanantsika teo ny circuit Akoandra izany hoe mandeha mandalo rano zany miainga eo amin'ny office du tourisme ihany dia ny fiangonana katolika dia eo ambanin'io fiangonana katolika io andre matofilo fa ratsiratsy moa ny andro dia tsy azontsika nitsidihana fa misy embarcadère ihany koa izay namboarintsika zany ao anatiny izay fanavozana n'ilay patrimoine national izay dia mandeha amin'izay embarcadère izay zany dia mandeha ery amin'ny île aux Forbon dia miampita eto amin'ity cimetière des pirates zay ny antony nanamboarana ny embarcadère vao nahatongavantsika teo io dia mifarany ary amin'ny île aux Madame araka nefa nazavaiko teo dia nisy ny fifanarahana nataony ministera ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny fikambanana nanangana fikambanana zany tsika hanao gestion an'ilay toerana ilay fikambanana moa dia association l'île aux Forbon no iantsona azy circuit île aux Forbon zany no iantsona azy dia io association io izay ministera ny serasera sy ny kolotsaina no mipresidena mitarika azy ao anatin'ny ministera ny fizahantany ny ministera ny fitsarana ireo fikambanana lokal zany dia izy ireo zany no hamelona sy hampiodina an'izay circuit touristique miainga amin'ireo patrimoine national izay otokanantsika ireo eto amin'ity toerana ity dia nasiana seza fipetrapetrahana zany mba ahafahana hoe toerana mahasarika zany sy mahatamana ihany koa dia mbola mamerina ny fisaorana fiainanao andre matofilo nanaiky hitokana n'izany circuit Pirate Island zany izay anamariantsika ny fahafahana zany manome lanja sy mamelonaina an'ity circuit touristique izay apetratsika miaraka amin'ny patrimoine national na ny harem-bako-pirenena eo anivy ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity ampitiavana tompoko mankasitraka indrindra Yafin defin moa ny
ny programa zany ho an'ny olona zay hitsidika ny Sainte Marie satria nara-pinono mino fa maro ny kristianina zay mba te hivavaka ao anatin'izany eglizy katolika forona voalohany teto Madagasikara zany ray zay ara-pinono zay fa faharoa zavatra nataontsika dia ny hoe ny fametrahana ny aéroport ho aéroport international zavatra dingana ray goavana be koa zany eo amin'ny lafiny fizahan-tany sy ny toe-karena ihany koa dia ny fanamboarantsika an'ilay lalana teo dia mampandroso ara-toe-karena mampiroborobo ny sy ampiarina ny olona tsirairay avy satria manamora ny fahavitana zany lalana zay nataontsika zany dia rehefa tonga ny mpitsidika zany dia afaka novelomina mandray ireto toerana zay manatantara ohatran'ity zany eto amin'ity dia ny hoe cimetière des pirates dia afaka nazavain'ny madame ministre teo moa hoe taloha zany tamin'izany andro zany dia nanafika an'ireo île Bourbon zany hoe nosy maromaro zany ireo piraty dia teto izy no mifantatra zany hoe avy manafika any izy zany dia teto Sainte Marie avy manafika any dia teto dia rehefa notomandry izy ireo dia teto amin'ity toeran'ity zany no naleviny dia mino fa na ny zanaky ny taranaka piraty ary mety mbola hoary hoe izy tsy fantatro mora mbola ana zareo sy ny zafikeliny ny zafikely sy ny zafy hafa no mety no hoavy ato dia fa zava-dehibe satria ao anatin'ny tantara zany ho an'ny tantara mandalina ny tantara dia ao anatin'ny circuit teneniko teo ny hoe na ara-pinoana na ny baleine na ny izao toerana atsarantsika izao dia zavatra lehibe ka noho izany dia sokafantsika angamba ny takela-bato indray satria dia mitombo zany ny zavatra afaka hojerevana eto Sainte Marie ka mivakotra izao ny soratra ato anatin'ny takela-bato asa fanavaozana ny sy fanatsarana ny circuit Pirate Island notokana ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika ny Madagasikara notrondra Matola Latina Rakotondrazafy ministre ny serasera sy ny kolotsaina sy ny docteur Marcelin Randria Manantena gouvernora ny faritra Analanjorofo anio 15 Jolay 3 Sainte Marie atao mafimafy niteka toko atao mafimafy zay izao dia ny zareo avy amin'ny association LCDF na le circuit des Forbans no andeha hitarika ny fitsidiana nyty cimetière des pirates ity iny pavé iny zany ho anisan'ny fitasanamboarina tao anatin'izao fanatsarana izao Dr. Zany ihany koa ireo seza vato izay hitatsika eto sy roa ireo izay moa fa ny mpamosavy ihany manitsapasana tsika olona tsy mpamosavy dia aza mahitsahana ny fasana dia eny mety tsy pirate angamba ny foto mpamosavy levona moron-dalana hoy ny fitenenana mahatadesa valy kitsako fa tsy mpamosavy koa ny pirate pirate zay ya ametsika ny guide angambany aloha ataony mikesaka kelitsika satria tena za moa zao vo naketo amin'ity toeranyity fa dia varina ihany koa zany satria atso misy croix kely dia riariny misy ny anaran'ilay ny pirate zany
Ya, dia eto ngamba nomeko an'ny guide satria tena variana satria zao marina zany le tena hoe vakoka satria tena misy zavatra efa ela be zareo daholo ny le sary dia omeko an'le atao mivaka zany zao efa le tsangam-bato efa midaraboko rony misy ny anaran'izy ireo fa dia omeko an'le guide ngambana dia mahazavainao zay zany ohatrany mpitsipika voalohany ao zao zay vao tonga teto ministra be dia be ngambana zao koa vao teto dia mba hazavainao kely. Voalohany teniko miarabanao monsieur le président sy ireo rehetra ray aman-dreny mpiaradia miaraka aminao mamangy anay keto zay ka tonga soa eto Sainte Marie zany voalohany teniko. Za mo monsieur JDKL guide touristique za agréé par ministère de tourisme de isan'ny guide miasa ato amin'ny circuit SDF de amin'ny circuit moa raha atao izy efa nazavainy madame le ministre igny mety sady mandeha moramora ihany tsika maharitra azafady atomboka atsika de maro mo ny piraty izay nandalo teto à Sainte Marie ary misy karazany telo izy ireo misy ny atao hoe filibustier misy ny corsaire ary nisy koa ny atao hoe forbon. Io forbon io zany piraty isany nasiaka indrindra izay nipetraka teto à Sainte Marie zany nazahoany agnaran'ilay nosy forbon. De nahoana moa tonga teto Sainte Marie ny piraty satria varoaka zare avy tany amin'ny ranomasin'ny Caraïbe de ankoatr'izany koa nisy ny atao hoe compagnie des Indes orientales zay naoriny mpanjaka Louis XIV zay nisy fitaterana arena marobe avy tany Asie ankany en Europe de tao ny volamena vatsoa isa karazany épice de hitan'le piraty zany le marché mandeha tsara avy agny de nitady toerana izy ny alakalofany taty Madagascar de teto Sainte Marie ary tao Île Forbon no capitale. Io hitany mety tsara toerana io satria hitany stratégique kokoa satria eo izy afaka manara-masony manodidina rehetra sady miakatra agnambo izy mitsirika amin'ny hoe masolavatra reny de hitan'le bateau mandalo satria midina en Afrique du Sud de hiakatra any en Europe de ataken'le bateau tsy matazana anazy satria izy ambony aty ohatra ny iray ihany Sainte Marie raha ohatra mandeha ambony be amin'ny ranomasina de voka izy miataky an'le bateau raikitra ny ady anaty ranomasina de vita ny ady miverina aty koa izy raha vao misy magnaraka izy amin'izay fotoana zay misy lalana marobe mbola afaka tsofotsofony amin'ny sisiny igny entiny milefa zay le adversaire zay. De nisy tena nalaza moa ny pirate teto nisy William Kidd de nisy Olivier Levasseur de nisy John Condant nisy John Avery samby teto daholo izy ireo. Marina aloha fa tsy pirate rery ihany no nilevina teto fa misy koa ireo tantsambo misy ny administrateur sy ny sisa tsy vatanisa. De ato zao tsika tonga mifasany Rivette Girodo izy io dia izy rery ihany no vehivavy piraty amin'ity toerana ty raha hita amle ny araka ny tantara zany izy io vadina commandant bateau pirate de rehefa maty le commandant de izy nandre ny toerana de izy io maty tamin'ny 1862 isaka kely atsika azafady hitatsika zany le soratra 1862 ato zany misy administrateur ato Amédée Tourette, décédé administrateur de l'île Sainte-Marie, 8e 1835. Izo tsy pirate ndray izy fa administrateur tam'izay fotoana zay. De ato atsika mahita monument William Kidd. William Kidd zany pirate isan'ny nalaza indrindra koa taty Sainte-Marie tam'izay fotoana zay. Fantatra fa tsy nalevana teto izy fa io monument ny manamarika fa teto izy. Raha foizy kelikely zany tantaran'ny William Kidd io izy zany na iraka mpanjaka avy tagny ndray mpijanona ny piraterie eto Sainte Marie. Indrisy lasa izy ndray no nivadika lehibe ny pirate teto satria raha vao nijerevany aleo izy manao pirate mahazoazo kokoa tsy toy zay nanao iraka nampanaovina azy. De nandefa ny fanjakana avy tany ny Europe tagny nandefa iraka anambotra anazy velona. De tratra izy tamin'ny 1701 de tratra izy de noentiny tany an'Angleterre tsy nitifiriny tsy nivonony fa tonga de naantony tambony
mety afaka 2 andro 3 andro nga maty teo ihany tampomegnano teo ohatr'izany zany tantarany William Kidd de omeko namako magnaraka ndray zao anoy ny fagnazavana saotra to saotra nanome fitorinana ato ndray zany managna misy symbole tête de mort de pirate me de agnarana zany Joseph Pierre Le Chartier, né à Diché, département de la Manche, le 10 avril 1788, arrivé sur la flûte la Normande, le 1er novembre 1821, mort à Sainte-Marie le 14 mars 1834, par son ami Hulin, passant prier pour lui. De istizani, rarkantantara, iti naman Hulin tiyan no namuno anazy, de izy ihany koa no nandevina anazy avy teo. Satria avy tamina histoire de jalousie. Satria Joseph Pierre zany nanana vehivavy gasy, nagnano fomba gasy ary niteraka zazalalahy raiky. Fa izy avy tendray zany nangalatra vadiny naman'ilay Hulin ary nangalatra ny trésor ihany koa. Ary ny tokony ho izy zany symbole tête de mort de pirate tsy tokony mihoatra an'izao fa tokony manao grimace. Fa io zany avy tamin'ny namany Hulin io ihany no nanao anazy ny mba smoky anazy. De ity zao symbole de tête de mort de pirate. Fa ity telo ity ndray zany symbole de goutte de sang. Raha araka ny tantara zany Joseph Pierre ty maro ny milaza hoe izy pirate fa izy ty zany tsy pirate. Tsy pirate izy. Direct indray zany avana l'Ardèche. Jean-Louis Sossadan, né à Vaisseau le 11 octobre 1801, département de l'Ardèche, mort le 8 septembre 1833 à Fenerive. Passant prier pour lui. Des 10 années, matagna Fenerive Est. Rehefa maty zany izy avy tany de nikinjare taty ny fatiny. Satria zany izy reo tian'izy reo milevina miaraka ihany. Tena tsara mihitsy ity zao tantara. Granit zao ty vaty ty. De kabezan'ny Pierre Tombale eto zany namboary tamina bloc de corail. Satria reny Corée reny zany malefaka mora scriptena. De ankabezan'le tombeau zany voafafa daholo. Afiletsika zao zafady zafady de ato zao misy olon-droa miralahy avy any à Montpellier. Jean-Louis Sabatier sy Jean-Claude Sabatier, né à la Salane des Giraud, département de l'Hérault, le 18 mars 1800 et décédé le 25 février 1857. Direct tindray teraka 1802 ary maty tam 1855. Et rekat zany souvenir de son fils, fa ity ndray souvenir de son neveu. De ity zao marbre Carrare avy tany Italie. Taloha izy io fotsy fa takatry ny toetrandro de lasa nivadika noir et blanc les couleurs. De ity ndray zany fasika nikolena tamina tapotsina atody. Satria izy re taloha zany mbola tsy nisy ciment de nampiasa tapotsina atody zareo. De taloha koa zany izy reo nanapotika coreille natao lasso. De igny zany nafangaro le fasika de nikolena tamina tapotsina atody. Safady de ato ndraiky ao misy zazavavy kely ty métis izy ty agnarany zany Reine Aimée Marie Oclavie Verzès, née à Sainte-Marie de Madagascar le 3 juin 1865 et décédée le 16 mars 1869. Des ty zany métis, mamany malagasy fa papany français. De la famille Verzès zany la famille malaza any France, misy Maître Verzès de misy Paul Verzès. De paludisme malaria zany no nafaty anazy ty. De ato ndray zao misy breton. Ty zao symbole na breton. Agnarany
Hippolyte Kinavanois teraka 1832 ary maty tamin'ny 1875. De i mot Kinavanois io zany mitovy amin'ny mot Kenavo, fa ny Kenavo ndray zany dikany au revoir en breton. Ity zao bloc de corail. Ity zao matina malaria koa. Zare tamin'ny 1800 tam partir ny 1800 re zany efa tsy de betsaka ny pirate fa efa presque colon. Fa le tegna vrai pirate zany tam daty entre 1650 jusqu'à 1730. Zany le pirate tegna nalaza. Fa le tafaran'izany zany efa presque colon ary efa presque descendant pirate. De ato zao misy Raphaël Biette teraka 1841 ary maty 1875. De izy zany matina paludisme malaria ko, mbola tanora kely izy de fa maty 34 ans. De ato ndray zany Parot aide commissaire mort le 24 mai 1875 ihany koa. Ity zao mbola maharobary ihany koa. De izy telo reo zany le zare maty tamin'ny 1875 reo zany matina paludisme malaria daholo. Satria tamin'ny 1875 zany taty nisy grosse épidémie de malaria. Satria amin'ny bety zany misy mangrove. De amin'ny mangrove misy moka, de ny moka nanaikitra izy ireo de lasa narary. Fa taloha zany ny malagasy efa nafantatra plante médicinale contre paludisme malaria io, la quinine. Fa ny pirate zany mbola tsy nafantatra ny composition de plante io, de avy teo zany ny pirate nangataka voy izy tamin'ny malagasy, fa ny malagasy nanome mauvaise composition de plante io tamin'ny pirate. Satria taloha zany ireo pirate reny nandray malagasy nataon'izy ireo esclave. De en plus koa zany zare niaraka tamina vehivavy mbola tanora kely, vehivavy gasy entre 14 à 18 ans. De raha araka ny tantara zany itoerana ty taloha natatahitra noho ty ary ny tomboby atsika be. Fa takatry ny cyclone sy ny tany mitototra zany de fa be da be ny tombeau lasa anaty rano. De raha araka ny tantara zany taloha teto nisy 1500 tombeau. De hitanareo zao amin'ny toerana jiaby tsy misy pierre tombale reo, misy olo daholo ambany ao. Satria ireo pirate reo zany taloha rehefa nandevina zare zany le talohan'ny 1800 mbola tsy nasin'izy ireo pierre tombale fa juste nalevina amin'izao fotsiny. Fa nanomboka tamin'ny 1800 amizay zany zare reo no nanao pierre tombale. Karakaraha izay zany le tantaran'ny pirate.